mba ho fafinareta Ny fampalalam-baovao ho arahinao miaraka amin'ny lavashkeri ho finaritra ny tontolo andronao. VTI manolotra anao ny fampalalam-baovao. La 4G Batelma vous présente Ny vaovao. Labelcom, Labelcom, la référence en impression numérique, manolotra anao ny vaovao. Labelcom, la référence en impression numérique. Blue Line TV safidy tsara indrindra manolotra anao Ny fampalalam-baovao. professionnel du bâtiment ou particulier. Pour vos articles de bricolage et de construction, choisissez Batimax. Batimax, la qualité au meilleur prix. Manolotra anao ny fampalalam-baovao. Pour votre sécurité et votre confort, de nouveaux services, de nouvelles couleurs, de nouvelles stations. Jovena, source d'énergie. Manolotra anao ny fampalalam-baovao. Asipamivana ny fomba fanosokajiana vatomaty sy vatomanan-kery amin'ity fividianana filoham-pirenena fiodinana faharoa ity. Ho sokajiana ho vatomanan-kery ireo bulletin mbola azo itsiriana ny safidin'ny vahoaka ho ny filoha lefitry ny CENI. Eo ny tapaka nandritry ny feonan'ny HCC sy ny CENI. Tsy nisy ny fanonganam-panjakana izany teto Madagasikara tamin'ny taona 2024 fa eto vahoaka mitaky ny fialan'ny mpitondra no nisy. Tamin'ny taona 2024 no nisy ny fampiasana ireo miaramila mpiandry sy sivily no menana anarana hoe zanadambo. Akafahefana tamin'ny faritra maro manerana ny nosy ao ny mpanara-baovao maro. Nahitana fiakarany 10 hatramin'ny 12 isan-jato ny entana ilaina amin'ny fiainana andavanandro tato anatin'ny 2 herinandro zao. Isan'ny tena nahitana izay fiakarany izay ny vidin'ny lafarinina, siramamy sy ny menaka ho ny mpamongady. Tapitra teo ny lalana ho an'ny baren'ny Madagasikara amin'ny fiadinan'ny kanina 24 amin'ny taranja baolina kitra izay lalaovana ambonin'ny torapasika. Resin'ny Maroka tamin'ny isa 4 isika androany. Maresaka iraisam-pirenena any Frantsa nandritry ny lahateny nataon'ny filoha frantsay Emmanuel Macron tamin'ny vahoaka omaly no nambaran'ny fanovana goavana manoloana ny fitakiana ataon'ireo gilet jaune any an-toerana. Ankafaliana indray tompo klasy tompo vampy tsy dia anay nitokantrano amin'ny ity alina ity fotoana ny vaovao eto amin'ny Koltivika manasana ary anaraka izany hatramin'ny farany anombotsika ny vaovao dia asimpanovana ny fomba fanasokajena ny vatomaty sy vatomanan-kery amin'ity fividianana filoham-pirenena fiodinana faharoa ity. Ho sokajena ho vatomanan-kery ireo bulletin mbola azo itsiriana ny safidin'ny vahoaka hoy ny filoha lefitry ny CENI. Eo ny tapaka nandritry ny feonan'ny HCC sy ny CENI farany teo. Yves Richard. Marque X ny fanaovana lavitondro sy ny fampiasana fitomboka X anatin'ny kiefatra natokana ho amin'izany. Ireo ny fomba ahafahana mameno ny taratasy ny datsabato tokana nampiasaina tamin'ny fividianana filoham-pirenena fihodinana voalohany teo araka ny lalàna manan-kery teto Madagasikara. Nisy fanovana izany ho amin'ity fihodinana faharoa ity raha ny fanazavana ny filoha lefitry ny CENI iova ny fepetrana na sokajiana ny vatomaty sy ny vato manan-kery. Raha ohatra ka sanatria tsy amin'reto toerana izay efa voatokana ho azy ireto no ipetrahan'ilay safidin'ny mpifidy fa kosa mazava tsara na ataontsika hoe amin'le sary zany na eto amin'le toerana misy ny antoko na aty amin'ilay misy ny laharana azy ka rehefa mazava tsara na izy rehetra io azy no asiany marque famantarana X dia manan-kery izay safidin'ny olona izay. Ny vato tsy manan-kery dia raha ohatra ka tsy ao anatiny reto toerana ireto mihitsy no misy an'ilay safidy fa ohatra aty ivelany na raha ohatra ka mifangaro ilay safidy. Ahafahana mampitombo ny taham-pandraisana anjara ny mpifidy ihany koa, ny fanamafisana ny fanentanana ny olom-pirenena sy ny fitsinjarany ireo kara-pifidianana 3,9 senetsy tsy mbola voaparitaka any amin'ny tompony mialoha ny 9 Desambra ho avy izao, hoy ny solombavam-bahoaka nanaovana fanadihadiana. Aminay eo amin'ny premier arrondissement tsy mahatratra 50% akory
fangamba 48 na 49% ny amin'ny premier arrondissement ny any amin'ny arrondissement sasany dia 43 42 misy inge any amin'ny président Fokontany misy 2000 misy 3000 carte d'électeur mipetraka fotsiny ao iny zany voalohany mihitsy tsy maintsy atao zaraina ny carte d'électeur raha ohatra ka sarotra be le mizara azy dia mitady hevitra manao porte à porte zay zany zao miezaka mihitsy any amin'ny porte à porte zay dia efa mitondra ny carte d'électeur miaraka miasa akaiky an'le président Fokontany zay manoloana tsy fahatombanina samihafa tsikaritra nandritra ny fihodinana voalohany teboka telo lehibe no nitsindriny ny fitoerana fanaramaso ny fifidianana nanaovana fanadihadiana hanatsarana ny zotra-pifidianana. Ny voalohany dia ny fanamafisana ny fahaiza-manao an'ireo mpikambana ao amin'ny birao-pifidianana zany ka ahafahany zany tena mandrindra ny fifidianana atsakany sy andavany indrindra izany ny fanaovana sy ny fandrafetana ny PV ny fifidianana rehefa vita ny fanisam-bato. Ny faharoa indray fizohina ny asa eo anivony ny SRMV na ny CESI zany na ny contrôle ny an'ireo fampidirana an'ireo données rehetrarehetra eo amin'ny SRMV. Ny fahatelo izay ngeda ihany koa rehefa manomboka tanteraka ankehitriny dia ny fizarany any amin'ny Fokontany ny kara-pifidianana zany mba hialana amin'ilay savoritaka mialoha ny birao-pifidianana. Efa tonga any amin'ny distrika 720 ireo fitaovana ilaina amin'ny fifidianana raha ny fanadihadiana. Amin'ny herinandro ity no anaparitaka izany manerana ny birao fandatsaham-bato ny Ratsamangaiky any Seny. Isy ihany koa ny fampiofanana fandroan'ireo mpikambana mandrafitra ny birao fandatsaham-bato, isorohana ny taratasy latsabato tsy manan-kery sy ny fitananan-tsoratra tsy ara-dalàna. Tsikaritra nandritra ny fihodinana voalohany. Vaovao ny fampelezan-kevitra dia mitohy hatrany ny hetsika fampelezan-kevitra atao nireo eo anivon'ny IRD Tana faharoa. Nidina ifotony mitetiny isa-tokantrano izy ireo tamin'ity androany ity ny eno sy nijery ny etaetan'ireo mponina. Mampiona Rokodorso. Tsy mijanona amin'ny resaka fampelezan-kevitra an-dalambe fotsiny ihany fa mitety isa-tokantrano midina ifotony ny mpanohana sy mpiaradia amin'ny kandida Andry Rajoelina avy ao amin'ny IRD Tana faharoa. Miaino sy mijery sady ireo olana mianjady amin'ny mponina. Fotoana sisa no andrasana hoy ny solombavam-bahoaka voafidy teny an-toerana Lanto Rakotomanga amin'ny fanovana ny tantaran'i Madagasikara miaraka amin'ny kandida larana fahatelo amby folo Andry Rajoelina. Dia zay zany ny rahana mihitsy hoe andana jereo ifotony ary misaotra ihany koa an'ireo vahoaka izay nandatsabato ny laharana fahatelo amby folo tamin'ny fihodinana voalohany iny ary mbola mandrisika andry zareo ihany mampafantatra anazy ilay vina ny filoha Andry Rajoelina zany amin'ny rehefa tonga eo amin'ny fitondrana io izay efa manomboka zao moa zany izay vina izay. Efa tsara homana ihany koa raha ny fanazavana azo hatrany ny fiatrehana ny fifidianana amin'ny 7 Desambra ho avy io raha ireo vahoaka maro izay resy lahatra amin'ny fampandanina ny kandida Andry Rajoelina. Ilay fanetanana ny olona ifidy ilay fampiasana an'ilay bulletin tokana satria maro be ny vatomaty tamin'iny fiodonana faharoa iny noho ny fihetsepon'ilay olona noho ny etapo dia nandray asiany sary cœur eo amin'ny numéro 13 nandray asiany lokomena eo amin'ny numéro 13 nandray asiany soratra eo amin'ny numéro 13 dia lasa vatomaty dia efa nampianarana ny olona zay zany mba tsy isiany vatomaty intsony ao anatin'izay zavatra izay. Azo antoka tanteraka ho azy ireo araka izany ny fahatomombana ny fiomanana amin'ny fiatrehana ny fifidianana sy ny fampandanina ny kandida Andry Rajoelina izay. Tsy jany eo amin'ny fampanantenana fotsiny ihany, tsy maintsy ho tanterana izay nampanantenana rehetra. Ho ny kandida larana fahatelo amby folo Andry Rajoelina tamin'ny toerana rehetra izay nalovany tamin'ity androany ity. Gaetan Andriatsilavo. Isan'ireo toerana notsidihiny kandida larana fahatelo amby folo Andry Rajoelina androany ny tao Breville, distrika Tsaratanàna, faritra Betsiboka, faritany Mahajanga. Mbola iverina ve ny fandriampahalemana, manao ahoana ny fisitrahan'ny mponina ny jiro, ny kianja ho an'ny tanora, ny hôpitaly sy ny maro hafa. Afaka ataony mampandroso ny Madagasikara hoe ny kandida Andry Rajoelina. Amin'ny alalan'ny arenantsika no ahafahana manavotra ny firenena. Manaka reny tsika eto Breville, marina sa tsy marina. Manana krony tsika eto Breville, marina sa tsy marina. Zao fanampy ataoko aminao. Zavatra mampalahelo anaty izao. Misy arena beto, tsy toko tsy forohana ny vola miditra amin'izany arena izany. Marina sa tsy marina.
nefa ny zakako ny saiko dia mahatra sadiran'ovana ny vahoaka eto Brieville marina sa tsy marina. Sanady apetako aminao dia izao ny ampahany etra betsaka amin'ny vola miditra ny kromana kromita dia hoentsika anasoavana ny vahoaka sy ny mponina eto Brieville atao. Ho filoha hiaro ny mpiasa madinika mba hampisy tombotsoa azy ireo ny kandida laharana 17. Nandalo tao amin'ny distrika Andilamena, faritra loatra mangory ihany koa i Andry Rajoelina. Ankoatra ny fanamboarana ny lalana, atao manara-penitra ny kianjana toerana, omena jiro sy rano fisotro madio ny mponina. Ampahany ihany amin'ny fampanantenana ny meny kandida laharana 17 ny vahoaka any an-toerana ireo. Maninona ianao tsy tonga any aminay aty Andilamena. Izahay any tianao président tozy izaho mahatrampikarakara hoe mba ho porofoko fa Andry Rajoelina koa tena tiany Andilamena tsy maintsy ho avy any ho aza. Mba ho porofoko fa Andry Rajoelina tena tiany Andilamena dia tonga eto manasika anareo aza satria tika anareo eto Andilamena atao place de grave. Nareo atao manara-penitra ve ty kianjo tena. Fa velo rano ataoko aminareo fa ho ataontsika manara-penitra ity kianja eto Andilamena atao place de grave. Ekena sa tsy ekena? Mety sa tsy mety? Hoany tanora eto Andilamena zaho miteny aminareo fa zay zavatra lazaiko dia tanterahako. Na eo aza nefa izany rehetra izany, tsy adino ny kandida Andry Rajoelina nanentana ny mponina andeha hifidy. Milina mandresy lahatra ireo izay mbola tsy nifidy isika, hifidy any Andry Rajoelina ny 27 ny volana Desambra ho avy izao. Ary tsy tokony hiala ao amin'ny birao fandatsaham-bato raha tsy vita ny fanosam-bato. Numéro 13 antsika ny larana voalohany. Misy ny anarako Andry Rajoelina dia misy ny sako dia misy toerana manokana ahafahanao maneho ny safidinao. Noho izany dia izao ao amin'ny toerana manokana io no asianao X hoe Andry Rajoelina no anafika amin'ny firenena, Andry Rajoelina no filoham-pirenena dia asianao X anamarika ny safidinao. Ekena sa tsy ekena? Izany amin'iny fa tsy nisy ny fanonganam-panjakana izany teto Madagasikara tamin'ny taona 2024 fa etsy-bahoaka mitaky ny fialan'ny mpitondra no nisy. Tamin'ny taona 2024 no nisy ny fampiasana ireo miaramila mpiandry sy sivily nomena ny anarana hoe Zanadambo aka fahefana tamin'ny faritra maro manerana ny nosy hoy ny mpanara-baovao maro. Ialana tsiny mialofa fa mety isy ny sary manontoana anatin'ity fanadidina manaraka ity izay teny Rarsona Andry. Mbola mitohy mandraka ankehitriny ny filazana fa fanonganam-panjakana no nisy tamin'ny taona 2024. Etsy-bahoaka fitakiana ny fialan'ny mpitondra tamin'izany fotoana izany, izay nanafangaro ny fitantanan-draram-panjakana sy ny fananana manokana no nisy, ary nametra-pialana ny filoham-pirenena tamin'izany fotoana izany. Tamin'ny taona 2024 no nisy ny fampiasana miaramila mpiandry sy sivily nomena anarana hoe Zanadambo, hakana fahefana sy nametrahana fahefana tany amin'ny faritra maro manerana ny nosy hoy ny mpanara-baovao. Toy izao ny kabary nandraisany solombavim-bahoaka Tomboravo tao Ambilobe ireo Zanadambo tonga tany, izay notariny Jeneraly Beajaina Petera. Tanànatsika sy zaka andeha anapotika izy ity fa hiaro amin'ny tanànatsika izay nalefan'ny président Marc Ravalomanana. Nambarany Jeneraly nitarika ny Zanadambo tamin'izany fotoana izany fa fampandritany sy fanadiovana no nataony tamin'ireo fahavalo. Zahay moa zany nalefa avy Antananarivo andeha hampandry tany aty amin'ny faritry Sava. Voavy zay keo niany io avy nagnadio tany Savazany, Sambava, Antala, Voemaro, Andapa. Ny lazaiko hoe namantsika zareo fa disy lalana dia voatosika amin'ny tany dia angamba mety henareo nandalo teto dia lasa agny Diego agny. Ka zavatra tiako lazaigna zany niady amin'ireo fahavalo ireo tsy vitanay mera fa tsy maintsy miaraka aminareo. Mafy tokoa ny fifandonana teo amin'ireo miaramila nifikotra tamin'ny ara-dalàna izay notariny Kolonely Kotity, izay nihevitra fa tsy totosa hatramin'ny farany fifidianana satria tokony mbola nisy ny fihodinana faharoa araky ny vokatra navoaka ny HCC tamin'izany fotoana izany sy ireto Zanadambo ireto.
Ny tao ambolo magodro no mafy indrindra izany fifandonana izany satria dia maro ny ainana fohy sy naratra noho ny faharetan'ny fifandonana ora maro araka izay tantarainy ny commandant iray izay nitarika ireo zanatambo nanafika tany ambolo magodro tamin'ny volana Jona taona 2020. Ka niainga tao ambolo magodro ny folakandro ny miaramila mpampandry tany ary teo amin'ny folo sasany alina vao tonga tany amin'ny toerana izay verina fa hiandrasana ny anafiana ny fahavalo. Ka teo amin'ny valo maraina tao no nanomboka ny fanafiana sy ny fifampikirana. Hitatsika reny ihany izy efa niady nandritry ny adiny iray teo zay vao nansoina ny BRDM zay fitaovana fianatana ny mpampandry tany ihany koa hiakatra hanampy ilay miaramila efa miady aty ambony. Ka teo amin'ny 20 teo dia vita niady ary resy tosika ny fahavalo. Raha tsy haivana ny tantara, taorian'ny fifidianana fihodinana voalohany no tontosaina ny 10 Desambra taona 2020 dia nanizingizana ny kandida Ravalomanana Mark sy ny Pombazy fa lany fihodinana voalohany. Ny andro ny 12 Janoary taona 2020 no namoaka ny voka-pifidianana ny HCC tamin'izany fotoana izany ary nilaza ny fisiany ny fihodinana faharoa satria vato 7,20 isanjato ho an'ny Ravalomanana Mark ary vato 7,720 kosa no an'ny Amiraly Didier Ratsiraka. Voka-pifidianana izay nolavy ny Pomban-dry Ravalomanana ka nahatonga ny krizy sy ny fakana ny fahefana tamin'ny alalan'ireo zanatambo. Fatahorinany adihevitra nataon'ireo kandida roa hiatrika ny fihodinana faharoa amin'ny fifidianana filoham-pirenena namoaka fanambarana tao anatin'ny candidature ny vondrana Europeana izay nilaza fa tsy hitanila amin'ny iray amin'ireo kandida izy ireo. Ankasitrahana izy ireo koa ny fanatanterahana fifidianana ara-pomba demokratika. Lafim-baovao hafa kosa indray dia apiditra Madagasikara anaty kiso amin'ny sehatra ny fandrarana sy ny fifandraisana amin'ny banky isan-karazany manomboka ny taona ho avy ho ny ministry ny fitsarana Arato ka tsy andinika sy andany lalàna mifehy izany ireo parlementaire malagasy Vezora-Valy. Raha toa ka efa hatrany amin'ny taona 2024 ny andrasana ny fivoahan'ny lalàna mifehy ny fananana azy tamin'ny tsirariny teny amin'ny antenimieram-pirenena na ny loi sur le recouvrement des avoirs illicites sy ny lalàna mifehy ny famatsiana asa fampirorona sy famotsim-bola na ny loi sur la lutte contre le terrorisme et le blanchiment d'argent. Mikropaka ny gouvernemanta ankehitriny amin'ny tokony andanian'ny parlemanta ireo lalàna ireo amin'izao fivoriana rahampitona faharoa izao. Ampiditra ny firenena anaty kizo indrindra amin'ny sehatra ny toe-karena raha ny fanazavan'ny mpikambana ao amin'ny gouvernemanta tsy fahalaniana ireo lalàna ireo. Moa loza manano tanina raha io tsy lany amin'ity zany dia tafiditrytsika ao anatin'le atao hoe liste grise. Ka izay hoe liste grise zay zany dia ny fandrarana rehetra eto Madagasikara ao anatin'izany ny resaka circulation ny vola, ny fandraisana amin'ny banky, indrindra ny banky mondiale na ny banky primaire ihany koa dia nahirana ny Madagasikara zay zavatra zany hoe tafiditra anatina liste grise zany. Any amin'ny volana avril any isika dia sanatria efa ho tafiditra amin'izany liste grise. Ary ino moa ilay tenenina hoe miditra amin'ny liste grise mora fa ilay mivoaka ny tena sarotra. Iroso amin'ny fifandraisan-dahatra araka izany ny gouvernemanta sy ireo parlementaire mikasika ireo lalàna ireo mialoha ny fandaniana azy fotoana izay tsy mbola voafaritra mazava. Mpisehatra maro toy ny Samifine, ny fiarahamonim-pirenena, Bianco ary ny eo anivony ny ministeran'ny fitsarana no efa niandry sy nitaky ny falanian'ireo lalàna ireo. Raha tsy haivana ny nambaran'ny solombavam-bahoaka efa nanaovana fanadihadiana mikasika ity raharaha ity, isan'ny antony tsy nandrosoan'ny gouvernemanta teo alohan'ireo lalàna ireo hodiniana sy olaniana teny anivon'ny antenimieram-pirenena ny mety ahavoasaringotra tompon'andraikitra ambony sy manam-pahefana ny ara-dita amin'izy ireo. Fa tsy latsaky ny adiny 3 isan'andro ny fahatapahan-jiro eto andrenivohitra efa ho tapabolana izay fokotany maro no voakasika izany ary saika amin'ny atoandro sy ny hariva ny fotoana fahatapahana raha ny fanazavana azo. Mampioana Rakotorsa.
Olana iray lehibe tsy mety voavahy eto an-drenivohitra ny fahatapahan-jiro izay efa saika hita manerana ny fokontany rehetra. Roa herinandro teo eo izay no niverina ny aina ao anatin'ny fahatapahan-jiro ny vahoaka. Ankoatra ny fahasimban'ny fitaovana vokatra izany, mihisatra ihany koa ny fidiram-bola ireo olona manao asa tena izay miankina amin'ny herinaratra, tahaka izany indrindra Idrissa Panety etsy 67 hectares. Lasa vahoaka zany dia olona maika andrefany zavatra jiro aty aminay zany dia tapatapaka mihitsy dia manimba le karana tena miasa dia aminay mihitsy le jiro. Manomboka tamin'ny herinandro telo izy tapatapaka androany zao mbola vao tsy tapaka mety tapatapaka io rehefa harivariva eo. Tapaka dia miverina misy ara tapaka tamin'ny roa folo dia efa verina. Misedra olana ihany koa ireo ny ao anatin'ny asany. Manoloana izao fahatapahan-jiro izao, tsy mamaly ny filan'ny mpanjifa ny asa omeny. Amin'ny asa izy raha ny asako izao dia ohatran'ny hoe misy fiantraikany izany izy. Tsy ampy le raha hoe saratra batterie zao ny ataoko dia tsy ampy le saratra. Fa ny olona ny mitaraina hoe ratsy izany dia zavatra miaina azy. Ohatra hoe saratra batterie, ohatra dia tsy fian'ny saratra tsara ny azy dia valasa any izy dia mitaraina le client miverina. Ohatra ny hoe mamono tsena zany, manimba client zany dia jiro tapatapaka. Miverina ny délestage raha ny ambarany maro. Laza kosa nefa ny avy eo anivon'ny JIRAMA fa fahasimban'ny milina roa lehibe mitondra herinaratra no anton'ny fahatapahan-jiro. Tsy resaka délestage mihitsy izy io. Ny zava-misy dia eto amin'ny sous-station Anambodivontsika izao misy an'ity transformateur ngeza be iray ity. Anankiroa izy ireo no nilatsahan'ny varatra tamin'ny alahady, hariva sy ny alatsinainy. Ireto transport reto no mamasy ny tanàna Nord Ray Manontolo. Manana puissance 25 MVA izy io. Ilazana amintsika hoe tena ngeza be ny herinaratra hoentin'ity transformateur ity. Raha ny tokony ho izy raha hoe simba ty anankiray ty dia mba manavitra le anankiray. Ny zava-misy nefany ny fandimbindimby votao le transformateur anankiroa. Raha ny fanazavana ireto avy ireo quartier Antefana izay fahatapahan-jiro izay manomboka eo Andraharo, mandalo Anambojanahary ary hatrany Ivato. Ankoatry ny tana Nord dia voakasika ny fahatapahana ihany koa ny tana Sud, izany hoe Andoharanofotsy hatrany Iavoloha. Fa ankoatry ny fahatapahan'ny herinaratra dia misy fiantraikany amin'ny fahatapahan-drano ihany koa ny tsy fahatomombanana ny herinaratra. Ny herinaratra izay iankina ny fampiakarana rano eny amin'ireo siniben-drano maro eto Antananarivo. Hatreto aloha izany dia tsy misy azo ny mpanjifa atao. Ankoatry ny fiandrasana ny fahavitany fanamboarana ny milina mitondra herinaratra dia manantena ihany koa ny rehetra fa tsy resaka fahabetsahan'ny rano na ny tsy fahampian'ny rano indray ny JIRAMA ho fialana olana any aorinany. Fantatra ihany koa amin'izao fotoana izao araka ny loharanom-baovao maro-potitra fa nisy 17 miliara ariary navoaka ny ministeran'ny indostria tamin'ny Antony Tsimazava nambara ho vola fanampiana manokana ireo orinasa misehatra anatin'ny sehatry ny lamba izany saingy hatramin'izao tsy mbola mazava. Rarisona Yandry. Vola be mitentana 17 miliara ariary no navoaka ny ministeran'ny indostria tamin'ny kitapom-bola mpanjakana ny taona 2024, vola izay nambaran'ity ministera ity hanampiana ireo orinasa misehatra ny lamba. Orinasa dimy ny fantatra fa nahazo izany fanampiana ara-bola izany na ny subvention. Orinasa izay matanjaka eto amin'ny sehatry ny lamba eto Madagasikara no nahazo ny atsasaka io vola fanampiana io izay mitentana 10 miliara ariary. Antony izay nahatonga ny GEM na ny groupement des entreprises malagasy, ny SIMA na ny syndicat des industries malagasy nampiakapeo ny takiny mangarahara tanteraka tamin'ny masotsivana nahazoana ireo orinasa dimy ity fanampiana ara-bola ity, izay ambara fa fananganana centrale solaire ho an'ny malagasy no takalony avy amin'ireo orinasa nahazo io fanampiana io.
Ny loharan-baovao ihany koa no nilaza fa mialoha ny nandrotsahana ity volabe ity tany amin'ny compten'ireo orinasa 10 minuty sy mingaina ahazo izany dia noterena andovola tany amin'ny ministeran'ny indostria aloha ireo orinasa ireo. Mbola voaporofo tamin'ity famoaham-bola be ity ny tsy fahaizan'ny mpitondra teo aloha nijery marina ny amehana teto amin'ny firenena. Ny vahoaka malagasy sahirana vokatry ny fiakaran'ny vidin-tsolika izay niteraka fisondrotana teo amin'ny vidim-piainana amin'ny ankapobeny. Ny fanjakana mamoaka vola be ho fanampiana ireo indostria amin'ny fomba tsy mazava sy tsy misy mangarahara. Fatoka eto amin'ny pejiny dogavatra isika aorianan'izay natatsika ny fiakaran'ny vidin'entana ilaina amin'ny fiainana andavanandro. Fa io ihany koa mahakasika ny hetsika showdown andehan'ny voalohany eny amin'ny American Center Tanjombato. Rehefa avy eo ary. Love chocolate. Pour toi, le téléphone, c'est plus d'SMS, plus d'internet ou les deux? Hello! C'est jusqu'à 10 mégaoctets d'internet ou jusqu'à 10 SMS pour 100 aria seulement. Hello! Et oui, pour seulement 100 aria. Hello! Jusqu'à 10 mégaoctets d'internet ou 10 SMS. Et en plus, tu peux souscrire jusqu'à 10 fois par jour. Hello! Pour seulement 100 aria. Et c'est pas fini! Telma double ton bonus la nuit. Tape le dièse 322 étoile 67 dièse. Telma, numéro 1 pour les jeunes. Misava vaovao indray ao anatin'ireo lavage Curie ankafizinao. Ny lavage Curie vaovao izay efa be calcium azy vitamine amin'izao fotoana izao dia mbola miampy fer indray. Ilain'ny ankizy amin'ny fampiasana vatana sy saina eny fa na ny lehibe ihany koa ary. Matsiro sy mampazoto homana foana mba ho fafinaretana mpianakavy. Lavage Curie ho finaritra ny tontolo andronao. La route ne sera plus jamais la même avec Jovena. Vivez de nouvelles expériences. Faites confiance à la qualité de nos carburants premium et à la sécurité de nos cartes de paiement Énergie Plus. Profitez de nos grands espaces de stationnement et de tous les services dont vous auriez besoin. Venez découvrir nos nouvelles boutiques. Faites-vous plaisir avec une pause bien méritée dans nos points chauds. Pour votre sécurité et votre confort, de nouveaux services, de nouvelles couleurs, de nouvelles stations. Jovena, source d'énergie. VTI, une société de conception, de fabrication, d'installation de portes et fenêtres en aluminium, volets roulants, rideaux métalliques, vérandas, ainsi que vente de vitres et tôles, vous propose la gamme de produits adaptés à votre projet et budget. Profitez d'une remise de 10% sur les menuiseries en aluminium et volets roulants du 12 au 31 décembre. Et rendez-vous chez VTI à environ 150 mètres de Galanat à la Tamati. VTI, prêt à vous servir. Professionnels du bâtiment ou particuliers, pour vos articles de bricolage et de construction, choisissez Batimax. Batimax, la qualité au meilleur prix. Stylo Big Crystal. Hitanao eny amin'ny mpivarotra rehetra na any am-piasana na any am-pianarana. Naiza ny ampiasanao azy, azo antokatrany. Mateza ary tsy mora simba. Stylo Big Crystal, maharitra.
Miveny eto amin'ny fampahalalam-baovao isika nanoisantsika ny vaovao dia maro ireo sehatra azo trandrahana any amin'ny faritra atsimo no 5 tsy mitondra fampandrosoana mipaka any amin'ny vondrom-bahoaka ifotony nefa ny akamaroany ireo tetika asa any an-toerana izay fakana vola fotsiny any amin'ny ankapobeny raha ny fanazavana azo fezora valy. Seha-piariana omby, fitrandrahana arenan-kibon'ny tany, jono sy ny arenan-dranomasina, sehatra azo trandrahana ary samy afaka hitondra fampandrosoana ho an'ny faritra atsimon'ny Madagasikara. Tsy voatrandraka araka ny tokony ho izy anefa ireo arena ireo izay tsy mitondra fampandrosoana eny fotony. Ny ankamaroan'ireo tetika asa any an-toerana ihany koa izay lasa fakana fa matsim-bola fotsiny ihany ho ny mpahay toe-karena avy any an-toerana. Resaka fampandrosoana zany a toliara zany ny be dia be mieritreritra hoe izy ny farany satria misy an'le kere presque hoe andao zany le projet no atao nefa reny projet reny koa nefa indraindray tsy tena hoe mamany le olana misy eo amin'ny faritra fa natao hoe fitaovana mba le olana any amin'ny province toliara zany surtout amin'ny faritra androina natao fitaovana mba ahazoana vola mifamatsy vola matetika raha ohatsy hoe misy famatsiana vola na fahaizany mampiasa an'ireny arena reny raha misy stratégie ahafahana mobiliser an'ireny zany dia tena afaka hitsetana mihitsy hoe province toliara lasa voalohany raha eto Madagasikara. Ankoatran'ny lafiny tsy fampiana ara-bola, teboka ilana fanatsarana, ny fahaiza mitarika hitondra fandrosoana mipaka amin'ny vondron'olona ifotony raha ny fanazavana hatrany. Ny tena hoe ny tena mpitarika marina dia mpitarika tsy hoe tompoina, tsy tompoina izy fa manompo. Ka izay leadership izay no anisan'ny ezaka lehibe mila tsaraina ao amin'ny faritra toliara zany fa raha ny olona sy ny arena dia misy ary na dia eo ary ny vola tsy ampy fa izay fahaizana izay no hainy mampiasa an'izay ary hainy manompo an'le faritany dia tena afaka hitsetana tsara fa tsy ho sarotra ny fampirana faritany toliara. Raha ny sehatra ny fiompiana omby fotsiny ohatra ny faritany Toliara no ahitana omby betsaka indrindra eto Madagasikara izay manodidina ny 100 sy 5,000 sy 100 sy 2 tapitrisa. Izany hoe 5,30 faingo 2,700 ny omby misy eto Madagasikara araka ny vinavina ny taona 2012. Nisy androany ny atrikasa nanaovana famelabelaran-kevitra hamoahana fehi-kevitra mikasika ny fampandrosoana any amin'ny faritra atsimon'ny Madagasikara. Tolo-kevitra fampandrosoana no volavolain'ireo manam-pahaizana avy any amin'iny faritra iny atolotra ireo kandida roa ho filoham-pirenena. Isan'ny vaovao misongadina ihany koa dia nahitana fiakarany folo hatramin'ny 15 isan-jato ny entana ilaina amin'ny fiainana andavanandro. Tato anatin'ny 2 herinandro izao isan'ny tena nahitana izay fiakarana izay ny vidiny lafarinina, ny siramamy sy ny menaka hoy ireo mpamongady izay nanaovana fanadihadiana. Yves Richard. Nahitana fiakaran'ireo kojakoja ilaina amin'ny fiainana andavanandro eto Antananarivo. Amin'izao ankatoko ny vety zao isan'ny tena nisongadina ny fiakaran'ny vidiny lafarinina sy ny siramamy ary menaka hoy ny mpamongady manodidina ny R2,000 hatramin'ny 5,400 ny fiakaran'ny vidiny 1 kitapo ho an'ny lafarinina sy ny siramamy raha ny fanazavana. Izany hoe nahitana fiakarana 10 hatramin'ny 12 isan-jato mitata amin'ny taondasy. Raha taloha zao ny lafarinina ny akanay lafarinina eo amin'ny 5,000 sy 4,000 eo. Zao nefa ny lafarinina lasa R1 sy R1 dia izay zao mivarotra 2,000 sy R1 sy R1. Nefa taloha nareo mivarotra ohatrany? Mivarotra 7,000 izay, mivarotra 4,000 sy 4,000. Ny siramamy zao teo aloha teo izy R1 ny siramamy. Dia izao ny siramamy zao efa tafakatra 5,000 sy R1 sy R1. Mivarotra 7,000 sy R1 sy R1 zao izay amin'izao. 500 sy 2,000 12,500 ny kilao. Manoloana io fiakarana avy any amin'ny mpamongady io, samy mamaritra ny sara ny fampiakarana ataon'ireo mpanjara. Entana maro ankilany voatery tsy maintsy ampiakarana. Isan'izay ny menaka fihinanana. Teo aloha 5,000 zany ary tafakatra hatramin'ny 500 sy 5,000 litatra amin'izao fotoana. Siramamy zao niakatra efa lasa 113 500 taloha nefa ny 105 000. Zay zany tsy dia manondratra entana be fa satria mba betsabetsaka kenany le alaina dia rehefa mba hoe famenomeno fotsiny le izy. Lafarinina zao taloha izay mivarotra 2,000 ny kilo dia izao lasa nisondratra be mihitsy ny lafarinina ny sakaray dia lasa manondratra kely izay 2,200 ny kilo.
arakaraka le prix an'le tana ihany fotsiny hoe miteny zareo misondrotra le ohatra zao dia lasa eo dia ankoatr'ireo ny vary manodidina ny 900 ariary ny kapoaka teo aloha dia jifaina 700 ariary ankehitriny. Eo ihany koa ny fiakaran'ny vidiny ronon-jasa izay nahitana fiakarana hatramin'ny 4,000 ariary. Entana maro fampiasa amin'ny fiainana andavanandro no nahitana fiakarana. Tsy fantatra mazava ny antony raha ny fanadihadiana. Manainy mbola hiakarana ny vidiny entana ny mpanjifa amin'ny ity volana desambra ity sy ny fiandohan'ny taona 2012. Takiana arak'izany ny fitsirihana ny vidiny entana, tsy isiny ny fanararaotana samihafa ho ireo mpanjifa sy ny mpanara-baovao. Fatohin'ny raharaha Fenerivo Atsinana izay nahafatesana inspecteur de police telo lahy olona 12 no nahiditra amponja Vojobaika ao amin'ny fonjan'ny Ambalatavoangy Omaly. Henri Florio. Nidoboka amponja Vojobaika Omaly ao amin'ny fonjan'ny Ambalatavoangy ny 20 amin'ireo misy 7 voaroaroy tamin'ny raharaha famonona police inspecteur telo lahy tamin'ny alalan'ny fitsaram-bahoaka niseho tany Ambodiazinina, Fokotany Matsara, commune Ambonivohitra Ambatoranana ao anatin'ny distrika ny Fenerivo Atsinanana. Ny 24 ny volana oktobra lasa teo. Ny iray tamin'izy ireo ihany no nahazo ny fahafahana Vojobaika. Ny 3 desambra lasa teo no nanomboka ny fidinana ifontony nanaovana ny fisamborana ireo ayahina amin'ny ity raharaha von'olona ity ary ny polisy sy zandary izay notariany ny sampana misana ny fikaroana ady eloka behivava eo anivon'ny zandarmeriam-pirenena Automasina no nitarika ny famotorana. Raha ny zoma fafety ny volana desambra lasa teo no natolotra ny fampanoavana ity raharaha ity. Ny andro nomaly indray vao niroso tamin'ny fanolorana azy ireo teo amin'ny fitsarana. 20 araka izany ireo nahiditra amponja Vojobaika nanaona ity raharaha tany Fenerivo Atsinanana ity. Lafim-baovao hafa kosa indray teo tanterahana eny amin'ny American Center Tanjombato ny sabotsy sy ny lahady ho avy izao ny showdown andiany voalohany iarahana amin'ny ireo mpiara-mombonantoka rehetra fotoana natokana ho an'ireo petit jeux vidéo sy ny maro afaka eto Andriatsilavo. Ankoatra ny fampianarana sy ny fialamboly maro samihafa, isan'ny tanjona amin'ny American Center ny fampiroboroboana ny lafin'ny teknôlôjia. Antony iray lehibe ny karakara ny showdown andiany voalohany, ny sabotsy 15 sy ny alahady 12 ny volana desambra ho avy izao eny an-toerana. Anisan'ny tanjonay anatin'ny hetsika zany ampiala voly ny tanora malagasy, ny mponina malagasy an'izany sy ahafahany mahafantatra ny teknôlôjia vaovao, anarahany zany teknôlôjia vaovao dia izay ny tena tanjon'ny hetsika. Ao anatin'ny ataontsika hoe antony nanaovana ity hetsika ity ihany koa tany am-boalohany zany dia tao zany fankalazana tamin'ny volana novambra iny tamin'ny farany novambra teo zany ny journée internationale des jeux vidéo. Hetsika maro araka izany no tanterahana eny Tanjombato mandritra ireo 2 andro ireo. Hetsika iarahana amin'ireo mpiara-miombonantoka raha tsy ilaza afatsy ny masinina. Misy ny Battle Viestar. Le Battle Viestar zany hoe iarahan'ny ankizy anankiray na olona anankiray lalao miaraka amina olo-patatra na olona malaza. Eo koa misy ny partie ana Just Dance izay tafiditra anatin'ny animation fun izay tsisy vina amintsika moa zany fa fiarahana mandihy le izy. Dia misy ny jeu exclusif izany hoe hita amin'ny ireo karazana plateforme maro PS4, Xbox, Nintendo. Misy ny retro gaming izany hoe ireo kilalaozana namarika ny taona taloha. Dia misy ihany koa ny toerana izay natokana ho an'ny ankizy kely izany hoe kilalao an'ankizy. Isy ihany koa ny tournoi amin'ny maha-jeux vidéo azy raha ny fanazavana ary isy ny connexion fibre optique sy ny fanomezana loka avy amin'ireo mpiara-miombonantoka. Anisan'ny tanjona ihany koa ny mba hoe foana amin'ny fotoana rehetra manandanja sy ny mahafinaritra amin'ireo mpanjifa dia anisan'ny fanohanana ny hetsika video game showdown dia ny fampitaovana ny American Center ny connexion fibre optique mba ahafahany tsirairay manararoatra na connexion zany mandritra ireo andro ireo ary ny fanomezana loka ihany koa an'ireo mpandrefy amin'ireo kilalao izay mikarakara miaraka amin'ny masinina sy ny American Center izay ka mitabakandro. Olona mihoatra ny arivo no andrasana amin'io sabotsy 15 sy alahady 19 ny volana desambra io. Eny Tanjombato, ao amin'ny American Center indray araka izany ireo mpankafy jeux vidéo sy ireo rehetra liana te ahafantatra sy hiditra amin'ity tontolo mahafinaritra ity no mifamotona.
Vaovao ara-panatanjahantena dia tapitra hatreo ny lalana ho an'ny Baren'i Madagasikara amin'ny fiadinan'ny kanina 24 amin'ny taranja baolina kitra lalaovana ambony torapasika. Resin'ny Maroc tamin'ny isa 4-4 Madagasikara tamin'ity androany ity Fezo Ravaly. Tapitra hatreo ny lalana ho an'ny Baren'i Madagasikara amin'ny fiadiana ny kanina 24 amin'ny taranja baolina kitra lalaovana ambony torapasika. Isikaisin'ny Marokana no niady ny tapakila andehanana any amin'ny manasadalana atao mivondrona nandritra ny lalao izay nitanterahana androany. Lavy ny Maroka tamin'ny isa 4 nefa isika. Raha ny lalao maly ihany koa, isa 4-1 no nandavon'i Egypte mpikarakara ny lalao an'i Madagasikara izay efa tompon-daka teto Afrika amin'ny taranja baolina kitra lalaovana ambony torapasika ny taona 2024. I Egypte zany hatreto no mitana ny lohalahara no mivondrona A manaraka azy ny ekipan'ny Maroc. Izy ireo araka izany no tafiakatra amin'ny dingan'ny manasadalana ao anatin'izay vondrona A izay. I Senegal sy Nigeria kosa no hiatrika ny manasadalana ao amin'ny vondrona B. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia nandritra ny lahateny nataon'ny filoha Frantsay Emmanuel Macron tamin'ny vahoaka omanina nambarany ny fanovana goavana amin'ny fepetra araisina entitra manoloana ny fitakiana izay ataon'ireo Gilets jaunes. Fanadina. Nambaran'ny filoha Emmanuel Macron Maleriva tao anatin'ny 13 minitra nandritra ny fandraisam-pitenenana nataony fa mahany olana misy manoloana ny fitakiana Gilets jaunes ny antoerana eo amin'ny toedra rara toe-karena sy ara sosialy. Nanambara izy fa ny mpiasa ao amin'ny SMIC dia azo €100 isam-bolana. Eo ihany koa ny fiverenany tsy fisian'ny fiantohana tsy misy abo ary ny antso ny mpampiasa ny tenany mba hanomezana fanomezana ho an'ny mpiasa amin'ny faran'ny taona. Nanambara ihany koa Emmanuel Macron tao anatin'ny lahateny izay nataony ny fanafana ny fidangany CSG ho an'ny mpiasa misotro ronono ary mahazo latsaka ny €200 isam-bolana izy ireo. Eo ihany koa ny fanatsarana ny seha-mpampianarana rehetra. Ireo fepetra ny raisinareo izay atomboka amin'ny voalohany volana Janoary 2024. Nandritra ny lahateny izay nataon'ny filoha ty-antrano no nilazany ny fitsidiana ny ben'ny tanàna rehetra any Frantsa. Eo ihany koa ireo faritra maro hanangana ny mpiasam-panjakana voafidy ny fototry ny fifanarana vaovao eo amin'ny firenena. Namaly ny ampahana amin'ny fangatanana izay nataon'ny Gilets jaunes ihany koa izy ary nanokatra tetikasa 4 toy ny fisoloana vava amin'ny latsabato-pifidianana, ny fanatsarana ny hetra sy ny sapana raha-mpanjakana ary ny fiadiana amin'ny fivaovan'ny toetrandro. Eto am-panamarana tsara ny manamarika fa isin'ny fandarana manokana izay hoaranao eto amin'ny Cool TV ao aorian'ny vaovao amin'ny teny frantsay. Dia izay manana vaovao tamin'ity alina ity ankasitrany ianao nanaraka izany. Sofa tsara atao tompoko. Blue Line TV safidy tsara indrindra nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao. Labelcom narahinao teo ny fampalalam-baovao niaraka tamin'ny Labelcom, la référence en impression numérique. La référence en impression numérique. Batimax vous propose sa gamme de luminaires rustiques en suspension avec applique pour tous les modèles à 70% de remise. Offre valable jusqu'à épuisement du stock. Alors, n'attendez pas. Batimax, la qualité au meilleur prix. Nanulcha no teu ni fampalalam-baovao. La 4G by Telma vous a présenté Ni vavao. Pour votre sécurité et votre confort, de nouveaux services, de nouvelles couleurs, de nouvelles... Narahinao teu ny fampalalam-baovao niaraka tamin'ny Jovena, source d'énergie. Narahinao teu ny fampalalam-baovao niaraka tamin'ny VTI, prêt à vous servir. Narahinao teu ny fampalalam-baovao niaraka tamin'ny Lavage Kiri, ho finaritra ny tontolo andronao.